Tonga so tompoko lahy sy tompoko vavy ato anatin'ny fandaharana manokana izay vokarin'ny sioka iarahana ihany koa amin'ny tetikasa skor. Mazava ho azy fa iresaka mahakasika ny fanabeazana sy fampianarana indray isika ato anatin'izao fandaharana manokana izao. Lohahevitra ho resahantsika ao amin'ny androany dia ny mahakasika ny fanavaozana ny tetiandro mpampianarana. Ka vahiny ato anatin'ny fandaharana ao anatin'izany Ramatoa Rasoanaivo Onja Marie Eugénie, chef zapy avy eny Antsiaroka. Miarabanao tompoko ary tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Miarabanao Sonia, mankasitraka any amin'ny fandraisana. Izay efa vitan'ny Sonia teo ihany moa ny fampafantarana Madame Onja nitondra fanazavana fohifohy sy hamaly ary fanontaniana mahakasika ny fanovana ny tetiandro mpampianarana na ny calendrier scolaire. Anisan'ny vahiny ato anatin'izao fandaharana izao ihany koa Ramatoa Randriamana Anjara Fara Andriatsiferana avy amin'ny tetikasa skor. Miarabanao ihany koa tompoko. Miarahaba Sonia, miarahaba ny vahintsika ihany koa avy amin'ny Zapateroka ary indrindrindrindra miarahaba mpanaraka antsika amin'ny radio sioka sy ny eny amin'ny tambazotra Tserasera dia faly hifanakalo eto isika mikasika ny tetiandro mpampianarana. Arak'izay voalaza izay tompoko lahy sy tompoko vavy dia ny mahakasika ny tetiandro mpampianarana sy ny fanavaozana izany izay aloha resahantsika an'io ato anatin'ny fandaharana. Izy io moa izany dia matetika voaresaka foana ihany koa tato ato izay. Nahoana izy io no lasa lohahevitra resahana foana amin'izao fotoana izao mahakasika an'izay hoe tetiandro mpampianarana izay Madame Fara. Tato ato no lasa resahana foana fa ny tena marina ny olona amin'ny tetiandro mpampianarana tsy tato ato ihany. Nanomboka tany amin'ny olana tany amin'ny PSE fampiarana sy tsy fampiarana amin'ny PSE Madagasikara dia efa niresaka mikasika ny hoe hanakisaka ny tetiandro mpampianarana. Ny antony fanakisahana dia hoe mba hisian'ny fifanandrifen'ny tetiandro mpampianarana amin'ny fifanandrifen'ny teti-bola, fandanian'ny teti-bola. Raha ny voasoratra tao anatin'iny PSE mihitsy aza dia hoe hiala amin'ny fotoanan'ny fahavaratra, maitsoahitra, tsy ahafahan'ny zaza mianatra no ny vinavinaina hanakisahana ny tetiandro mpampianarana. Na izany na tsy izany teny an-dalana teny isika dia niara-nitady vahaolana hoe aiza no metimety kokoa dia nametraka ny hoe ny tanjona dia havita 50 sy 700 ora ny zaza iray mandritra ny taona. Izany hoe 50 sy 700 ora ianarana. Rehefa feno izay dia feno ny fari-pahalalana. Taorian'izay izany dia eo ny olana izay iaraha-mijery ny mikasika ny fanadinam-panjakana. Mitombana amin'ny kilasy antenantenany dia afaka hoe samy manao ny isaky ny toeram-pampianarana fa ny fanadinam-panjakana kosa dia tsy maintsy iray satria mifamatorany aty amin'ny fampianarana ambaratonga fototra sy ny eny amin'ny anjerimanontolo na any amin'ny cycle universitaire iray. Eo ihany koa izay mieritreritra hoe hanohy fianarana ankoatran'ny eto amin'ny eto an-toerana eto Madagasikara. Ireo rehetrarehetra ireo izany zavatra tokony ho jerena mikasika ny fampianarana satria tsy haivina fa raha mampianatra isika ny zaza malagasy dia tsy hoe alefa an-tsekoly fotsiny fa hamolavola ny ho avy indray manontolo. Tokony tonga dia mijery avy hatrany izany ny ho aviny. Raha hiresaka tetiandro mpampianarana arak'izany dia izay zavatra telo izay. Ahoana ny hahafeno ny fotoana ahafahan'ilay zaza mianatra, ny fotoana tokony ianarany, ahoana ny fahafahana manandrify, mampifanandrify no enti-manana ampianarana ny zaza sy ny ahafahana miaro azy amin'ny fisitrahany satria zon'ny ankizy ny arovana amin'ny loza ary ahoana ny ahafahany manohy ny fianarany tsy misy olana. Singa anankitelo ao anatin'ny maro izay. Izay tokony hamaritana ny tetiandro mpampianarana, ny tetiandro mpanadinana. Noho ireo rehetrarehetra ireo manampy an'ireo rehetrarehetra ireo dia hitantsika ny somary fiovaovana tamin'ity taona ity izay hitantsika moa fa nisy fahatapahana amin'ny fianarana dia izay no nahatonga ny safidy hoe andao resahana ny tetiandro mpampianarana.
Entoko, mahakasika ny tety androm-pampianarana ihany isika. Ho anay eny fotony misehatra sy mahita ny zava-misy marina. Dia ao anatin'ilay famolavolana ny PSE iny isika tamin'ny fotoana faraparany teo. Nefa raha tsikaritra moa dia tsy mbola tapaka izy ity hatramin'izao. Izany hoe mijanona izany isika amin'ilay tety androm-pampianarana mahazatra ihany iainan'ny zaza malagasy. Manarak'izay maromaro ireo sehatra tokony ho jerena ao anatin'ity tety androm-pampianarana ity. Miasa mandritra ny 500 ora ao anatin'ny herintaona ilay zaza. Fa nefa araka ny zava-misy marina sy ny tranga izay tsy ampoizina misy eny antenantenany eny dia tsy mahafeno io ora io ny zaza, indrindra ny eny amin'ny ambaratonga fototra izany na ny EPP. Manarak'izay ihany koa ireo lamina amin'ny fotoana mikasika ilay tety androm-pampianarana. Miditra isika ny volana septambra ary mijanona kosa isika na mandray ny vakansy ny volana jona. Toy izay ny tety androm-pampianarana mahazatra. Ao anatin'io tety androm-pampianarana io dia mitandara ho periode 5. Izany hoe misy fanadinana 5 isan-taona ao. Ao anatin'ilay 2 volana nefa, izany hoe ilay bimestra voatsinjara ao anatin'ilay tety andro, dia misy fotoana tratrany hamehana isika. Raisiko ohatra vetivety angamba ny mikasika an'ilay hoe Covid-19 aloha tamin'ny 2019 et 2020. Izany hoe nanapaka foana ny mpianatra ary tena fotoana lava izy io. Maro be izany ny programa tsy vita tao anatin'izay. Mandraka ankehitriny nefa dia ireo zaza niaran'io Covid-19 io, ny fandalovan'io Covid io dia mbola misy lesoka hatramin'izao. Dia ao anatin'izay izany no hijerevantsika hoe inona no vahaolana tokony ho entina satria matetika tsy mampilaza ny valanaretina toy ireny. Inona no vahaolana rahantsika manao entintsika ahafahantsika izany mampiakatra ilay fanabeazana eto Madagasikara. Ahafahan'ny zaza malagasy misy sitraka fanabeazana feno na misy ny aretina na tsy misy ny aretina. Ohatra manaraka hitantsika amin'izao vaninandro iainantsika ankehitriny izao izany ny mpox. Takiana ny hoe mila manao cache-bouche obligatoire ny mpianatra. Marobe ireo lamina napetraka. Ny distanciation, ny fanasana tanana. Matetika nefa tsy voahaja ireo zavatra ireo. Matetika ihany koa ho an'ny eny amin'ny ambaratonga fototra eny dia maro ny ray aman-dreny tsy manana moyen koa hividianana ilay cache-bouche. Izany hoe tsy afaka izany ilay zaza hanao cache-bouche solosolo isan'andro. Ka raha misy moa ny azontsika hoentina mitodika manokana ato amin'ny skôla angamba ny tenako. Raha misy azontsika hoentina foana ahafahantsika fanolotanana dia raisina an-tanandroy izany. Manarak'izay ny amin'ny hoe lamina amin'ny fotoana tokony hianarana. Amiko manokana taty aoriana no natao an'ity bimestriel ity ilay calendrier scolaire. Ho an'ny taloha nijanona ho trimestriel izy io. Izany hoe intelo ihany ny mpianatra no manao fanadinana. Raha ohatra ao anatin'ilay 3 volana voaloha ka misy ilay sanatriavina valanaretina na tranga miseho toy ny cyclone, loza voajanahary ireny izay tsy azontsika hosakanana, dia mba hita ihany hoe ny zavatra azony raisina ihany ilay zaza. Fa eto nefa rehefa 2 volana ilay fitsinjarana ny calendrier scolaire dia matetika mois ao anatin'io tsy mianatra. Dia inona ary ilay zavatra vita, ilay programa vita ao anatin'ilay 4 semaines nefa iny 4 semaines ambiny iny izany no hanadinana an'io zaza io. Tsaratsara kokoa raha ny hevitro mijanona na miverina isika amin'ilay hoe trimestriel angamba ahitantsika
vokatra tsaratsara kokoa avy amin'ilay zaza. Raha misy zany fampitapahana dia mety mbola maromaro kokoa noho ilay bimestriel ny andro sy ny fotoana hianaran'ilay zaza anankiray. Hamaranako azy angamba dia hoe ny fiarovana ny zaza amin'ny loza, efa niresahantsika teo ihany, matetika rehefa misy ny tondra-drano, efa ho avy izy mantsy izao, efa miakatra izy izao dia ny sekoly ambaratonga fototra foana no tsy maintsy ho alain'ny BNGRC hitoeran'ireo traboina. Ireo zaza malagasy ireo zany dia tena hita hoe victime ao anatin'izany, nefa ihany koa mifampitsinjo isika. Satria raha miakatra ny rano tsy afaka ho hajanontsika any anaty rano mihitsy ireo vahoaka ireo, fa tsy maintsy mifandanja ny zavatra omentsika. Izany hoe manao zavatra équitable ho an'ny fiarahamonina, nefa ihany koa jerena ihany koa ilay zaza tokony hianatra any an-tsekoly. Tsy midika akory izany hoe tsy hanome ny trano izay nifotony, fa kosa ho jerena angamba hoe inona no fepetra azo raisina hifanampiana mba tsy hahatapahan'ilay fianarana ela loatra eny anivon'ny EPP iray na ny CEG iray eny an-toerana. Tsy hananatsiny ihany koa nefa eo amin'ny fiarahamonina hoe tsy nanokatra vavahady ny tao amin'ny fanabeazana ahafahantsika mifamonjy. Manana anampiana izay ve ny avy ataon'ny tetikasa skoara, indrindra tena resaka hoe tetiandro, trimestriel, bimestriel sy ny mahakasika an'izay. Ny zavatra tsapa aloha matoa ny programa anankiray na ny zavatra anankiray apetraka mety misy fomba anankiray izany hoe ohatra ny inona ny fanangonana fahalalana ao anatin'ny 2 volana na ao anatin'ny 3 volana. Ny zavatra manahirana eto amintsika dia matetika misy fanapahan-kevitra, ohatra hoe ataontsika hiala amin'ny trimestre fa hiditra amin'ny fitsinjarana bimestre. Manoloana an'izany dia tokony voalohany entanina sy ampahafantarina ny mpiantsehatra rehetra. Dia asiana lahatra ary raha azo atao ampahafantarina hoe inona ny anton'izay. Faharoa, tokony misy fepetra fanohana mesures d'accompagnement. Raha ohatra ka hanao an'izay tetiandro fohy izay tsika hoe mitapaka tao anatin'ny indrindra mantsy ny fikendrena hoe bimestre 5 no mahafeno an'ilay 5,700. Rehefa hitantsika fa tsy nahatratra na dia natao an'izay ara dia tokony hanova isika. Ny zava-misy nefa dia izao, ny tena olana mihitsy ny zaza misitraka fianarana dia mila fiomanana sy fanomanana ara-tsaina, psychologiquement omanina izy. Raha ohatra ilay zaza izany ohatra maka mpianatra anankiray tsika manomana ny fanadinana baccalauréat izy, hafa mihitsy ny fitsinjarany ao an-tsainy ao hoe amin'ny volana jona any hanao fanadinana, na amin'ny volana jolay any hanao fanadinana, na amin'ny volana aogositra any hanao fanadinana. Saropady arak'izany hoe ny calendrier scolaire ao anaty taona anankiray miova. Hoe amin'ny voalohany izao aloha dia ao an-tsain'ny mpianatra sy ny mpampianatra mihitsy na fitsinjarana ataon'ny mpampianatra ary efa hafa mihitsy. Eny antenantenany ny tampoka dia miova tampoka hoe ireto tampoka indray ny datim-panadinana, mety mahatsara izany nefa mety manimba ihany koa. Mikasika an'izay dia tokony mijery tsika izany hoe ahoana ny fanombanana. Tsy hoe apetraka aloha hanomboka tsika ny tao-tsekoly anankiray dia mandeha ny tao-tsekoly dia rehefa avy eo amin'izay vao hifanaraka hoe amin'ity daty ity tsika no hanao fanombanana. Hiresaka ny fanadinam-panjakana amin'izay fotoana izay, fa tokony vao hanomboka mihitsy any amin'ny fidiran'ny mpikarakara na ny hoe rentrée administratif any dia efa mazava tsara mihitsy ny fitsinjarana rehetra hoe eto no tanjona, eto io fanadinana io. Fa manjary ohatran'ny hoe tsapatsapaina izany ilay izy, ilay tsapatsapaina efa eo ihany fa hoe ireo mpampianatra izay mandamina ny programany
lamina zany hikorontana dia ny mpianatra ihany koa hikorontana. Faharoa manarak'izay eo amin'ny fiofanan'ny mpampianatra. Rehefa manao calendrier scolaire isika dia zavatra efa nentintsika teto mikasika ny fiofanan'ny mpampianatra. Ny mpampianatritsika dia mila fiofanana mitohy ankoatran'ny hoe faniofanana izy vao nirotsaka. Ireny ihany koa dia mila ihany koa jerena hoe aiza ho aiza ny fotoana ahafahan'ny mpampianatra mampiofa tena sy miofana mandranto fahalalana. Izay no nahatonga ny fiarahamonim-pirenena nanao ny endossement en PSE teo aloha mikasika an'ilay hoe aleo ary ity no calendrier scolaire satria raha ankoatran'izay ange dia ny entimanan'ireo sekoly ireo dia hitantsika koa fa ahitana olana mikasika ny calendrier scolaire io e. Manomboka ny taon-tsekoly tsy mifanandrify amin'iny ny taona famolavolana teti-bola, mihodina ny sekoly mbola tsisy teti-bola dia raina manokana moa zany ireo fefy sy ireo talen-tsekoly mahita vola foana zareo ampihodinana ny sekoly izay fantatsika ihany koa nefa fa tena hoe mianjady any amin'ny ray aman-dreny iny satria tsy maintsy ny latsakempoky ny ray aman-dreny ny hamelona azy. Araka ny tenenina teo nefa ny ray aman-dreny miditra ao anatin'ny fotoana sarotra satria fantatritsika 80% ny mponina eto Madagasikara mbola mpamboly. Miditra ao anatin'ny maintsoahitra ny ray aman-dreny mampiditra mpianatra vesatra be ihany koa eo amin'ny hoe lahasa mbola avy eo ihany koa vao miditra kelikely ilay mpianatra dia tapaka. Izany hoe ireo enti-manana tontona rehetra ireo zany lasa maivana ny fiantraikany any amin'ilay zaza satria nikevezana aina dia mba ahafahan'ilay zaza hianatra. Izay rehetrarehetra izay no tokony ho jerena akaiky ho raisina an-tanana ireo rehetrarehetra ireo zany hoe fiofanan'ny mpampianatra, ny enti-manan'ny ray aman-dreny, ny teti-bola, ireo no hamaritana ny tetiandro amin'izay fotoana izay dia hitantsika hoe azo heverina hoe mihena kokoa na ny fialan'ny zaza am-pianarana na mandeha zany hoe fotoan-tsekoly io e ka vitsy ny mpianatra tonga any fa be da be manapatapaka mbola zavatra anankiray mamaritra ny tsy fahombiazana izay fantatritsika tsara nefany fa ny fampisakafoana an-tsekoly dia tsy maharakotra ny sekoly rehetra na ireo sekoly ataontsika hoe any amin'ilay tena miaina ny fahasarotana ara-pivelomana raha ny ray aman-dreny ao. Izany rehetrarehetra izany zany tokony jerentsika hoe aiza ny zaza no ampy sakafo, afaka mianatra tsara, afaka mifantoka, ny ray aman-dreny aiza ny kelikely lasa, aiza no olana ara-toetrandro, ireo rehetrarehetra ireo zany no sosokevitra tokony ho raisina dia hatreo amin'izay no hamaritana ny taon-tsekoly dia raha izay rehetrarehetra izay no jerentsika dia azo antoka kokoa hoe tsy misy fiovaovan-kevitra fa andeha tsara ny taon-tsekoly iray. Ie, somary iverenako kely angamba mahakasika an'ilay hoe 500 ora teo no tokony isa-taona. Izay no tokony hoe ho fen'ny mpianatra anankiray rehefa mianatra izy any am-pianarana. Laza teo Madame Chef Zapo hoe tsy tratra izy io. Inona izany tena antony mahatonga azy io tsy tratra nefa mety hoe anisany antony anankiray ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara ihany koa izay zavatra izay. Eny tompoko, manenjika 500 ora ny mpianatra. Matetika nefa araka ny efa nolazaiko teo tsy voatery hanaraka ny lamina iny ilay taona. Izany hoe ilay taom-pampianarana iray maro be ny zavatra mety imprévisible. Izany hoe tsy nomanina, tsy nirina ho tonga fa voajanahary. Ataoko raisiko ohatra ihany ilay hoe ho avy ny fiakaran-drano eo amin'ny cyclone. Tsy afaka mihitsy isika hanery ny ray aman-dreny tsy maintsy handefa ny zanany any an-tsekoly izany. Raha efa hita fa miakatra io rano io fa tsy maintsy mitsahatra ny fampianarana. Ao anatin'izay nefa raha mijanona fotsiny tsika herinandro izay iasantsika 7 ora sy 20 minitra. 30 minitra azafady, 27h30 par semaine dia efa miala an'izay zany ilay 950 heures tadiavintsika. Ankoatran'izay toy ny valanaretina misy
zay iainantsika am'izao mihitsy de maromaro rehefa misy ny tranga tsinona ny anaty sekoly anankiray de rehefa atahorana ny valan'aretina hoe mamindra de tsy maintsy ny fitsaharan'ilay fampianarana aloha no atao malakilaky. Eo ireo zavatra rehetra napetrako teny am-boaloha hoe ny fanasana tanana, ny cache-bouche, ny elanelana, ny distanciation fa nefa ireny tsy ahasakana ny fifindran'ilay aretina mihitsy. De toy izay sy toy izay mahakasika an'ilay hoe tsy fahafelon'ny 500 ora ao anatin'ny taona iray. Zany hoe tsy miankina am'ilay calendrier ilay izy fa miankina kosa amin'ny réalité. Zany hoe ny zava-misy marina misy mitranga sy miantraika eto amin'ny firenena misy antsika. Raha izay toe-javatra izay tokoa zany, manao ahoana indray ny fahitan'ny firaisamonim-pirenena izay hoe tokony tety androm-pampianarana tahaka ny ahoana ry zany no ampiharina eto amintsika mba ialana amin'izay ahafahana mahafeno an'ilay hoe 500 ora io? Raha tsorina dia hoe tsahatra ny mpianatra ampifanandrifiana amin'ny fotoana ankoatra ny loza voajanahary tsy ampoizina toy ny valan'aretina. De misy ny loza voajanahary efa matetika tranga eto amintsika toy ny haintany, ny rivo-doza. Zany hoe tsotra no vahaolana voalohany. Ny fiatoana dia ampifanandrifiana amin'io tsy fahafahana mianatra io. Zany hoe ny vakansa zany dia tokony mifanandrify ao anatin'ilay fotoana misy ny période cyclonique. De amin'izay fotoana izay raha misy moa zany tsy maintsy ampianarina andraisana ireo trapoina ny sekoly izay tokony ialana moa zany. Tokony ialana tsikelikely hoe ny sekoly no mandray ny trapoina. Fa raha tsy maintsy dia amin'izay fotoana izay mba tsy hoe misy an'ilay fianarana banga ao, tapaka ao satria efa mifanandrify rahateo amin'ny ora fiatoana. Ny zavatra loza mitantao amin'ny fampianarana sy ny zaza mianatra mantsy rehefa ohatra tsy feno le ora ianarana, sy araka ny tenenin'ny chef Zap teo hoe mianatra ilay ankizy dia tapaka amin'ny tsy tokony anapahana azy. Zany hoe raha vakansa tsy vakansa efa nofaritana fa tapaka tenatenany dia fantatritsika tsara fa tonga dia any amin'ny lentam-pahaizana ny voakasika amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra ka ny fitsinjaran'andro sy ny fitsinjaran'asa efa ampifanandrifiana amin'izay fotoana izay efa mivolona amin'izay na ny mpampianatra, ny mpianatra rahateo koa ny ray aman-dreny dia hita hoe tsy anakorotana zavatra betsaka. Ny fiantraikan'io ora tsy feno io mantsy dia voalohany any amin'ny lentam-pahaizan'ny ankizy mihitsy, tsy amin'iny tao-tsekoly iny ihany fa amin'ny hoaviny rehetrarehetra ary ny tsy fahafahan'ny faninana ihany koa satria fantatritsika fa ny zaza malagasy dia hiditra amina fifaninanana foana raha na hiditra any amin'ny anjerimanontolo na hiditra amin'ny sampam-pampianarana iraisana ary tsika izao any amin'ny université efa nisafidy ny système LMD. Ny système LMD nge dia mametraka hoe tsy mpianatra malagasy intsony ny mpianatra iray fa mpianatra izao tontolo izao. Raha hiditra amin'izany tontolo izany izy hoe hifaninana ao anatin'ny mpianarana manerana an'izao tontolo izao. Ny olona rehetra tany amin'ny firenen-kafa raha nahafeno an'izay dia ambony tsara ny fahaizany ary tsika tsy nahafeno. Eo rahateo zavatra tsara tsahivana mantsy amin'ny fanombanana iraisam-pirenena. Ohatra hoe raha tsy aka ohatra fa tsy ny amin'ny hoe pasaika isika dia tena somary taraiky be ny zaza malagasy. Izay zavatra izay nefa tsy tena hoe hatramin'izay tsy zaza malagasy koa ny hoe manana faharany hitan-tsaina ambany. Tsia fa ny sistema ny rafitra napetrakitsika no mahatonga an'ilay zaza tsy ampy an'izay fahafahana mifanina an'izay. Dia raha fitiniko misy zavatra efa ampoizina, misy zavatra tsy ampoizina fa raha ratsy ny loha zavatra ampoizina tonga dia ialana. Rehefa amin'ny fotoana be orana misy zaza lasan'ny rano, misy zaza tsy afa-mianatra fa cyclone ampifanandrifio ao fiatoana amin'izay fotoana izay zaza efa miato rahateo amin'ny fotoana hiverenany feno ny ora ianarana. Manana anam-pikiran'izay
Mikasika an'izay mihitsy hoe ampifanandrifina amin'ilay fotoana taom-pahavaratra zany ilay grande vacances. Satria mahita koa izahay hoe ao anatin'io ihany koa ny ray aman-dreny no maintso ahatra. Tena sahirana ireo ray aman-dreny ireo ankoatran'ny hoe eny anivon'ny EPP sy ny CEG ary ny lycée dia misy ihany koa ireo privé izany hoe sekoly tsy miankina mandoa écolage fa tena enonao mikaiky mihitsy hoe rehefa janvier sy février iny dia tsy voalohan'ny ray aman-dreny io saram-pianarana io. Ao anatin'izay dia misy ny fitsoahan-daharan'ny zaza tsy hianatra. Mahakasika an'izay zany misy abandon scolaire marobe ao anatin'io fotoana io. Izany hoe mety zavatra azontsika ho soroana ihany satria ny tanjontsika dia iray ihany mampianatra ny zaza malagasy. Tsy zaza malagasy irenireny intsony dia misy ihany koa mantsy ilay hoe amélioration ana qualité ana éducation. Ataoko angamba fa raha ohatra te hanatsara isika te hampivoatra ilay fari-pahaizan'ny zaza malagasy dia mila zany zavatra efa matipaika mipetrapetraka tsara. Ankoatran'ny noteneniko eto izany ny hoe ny fandaharam-pampianarana efa navoakantsika dia ampiana kely angamba iny hoe fifanohanana eo amin'ilay fandaharam-pampianarana sy ilay tety-androm-pampianarana mba ho zavatra anankiroa mifandray tsara, mifanohana tsara ireo. Ankoatran'izay ihany koa tiako tenenina hoe ilay ray aman-dreny tsy inona rehefa maintso ahatra dia na io zaza io mihitsy raha ajanona tsy misakafo hozy izy ilay zaza tsy sakafo miandry ny zandriny izy fa izay tsy maintsy mitady vola toy izany eto Andrenivohitra ito izay tranga izay Sonia. Dia rehefa tsy alefan'ny mianatra io dia misy moa izany ny tetikasa izay efa naroso ihany tato ho ato mahakasika an'ilay hoe fitsidihana any an-tokantrano atao mifefy sy ny talentsikoly ahafahana mampiderina indray ireo zaza ka eritreretintsika ho anao abandon scolaire ireo mba hiverina an-tsekoly. Dia izay moa izany no excuse azo avy amin'ny ray aman-dreny mpianatra hoe izay tsy maintsy mitady vola fa izy taizany zandriny. Mampalahelo izany izay tsy maintsy mitady vola dia ity zaza ity no atao miandry tsena eto aloha fa izay mila mijery zavatra hafa. Tsy voaloha ny saram-pianarana ankizy eny amin'ny privé eny amin'ny sekoly tsy miankina noho izany antony rehetrarehetra izany ka aleo ajanonay ny zanakay raha toa ka tsy raisinareo aty amin'ny sekoly tsy miankina fa tsy maninona fa mierin-taona indray eo am-pianarana. Izany rehetra izany isan'ny acteur mampitotongana ny fanabeazana eto amintsika. Nanamarika zareo avy ato amin'ny skoro teo namana ato amin'ny skoro hoe dialo ny ray aman-dreny tokony hisy ihany fampisakafoanana ao an-tsekoly. Ho an'ny fampisakafoanana an-tsekoly ny cantine scolaire dia ny rehetra no misitraka azy. Efa fantatsika angamba hoe efa voasokajy avy any hoe reto aloha no misitraka amin'ity taona ity dia reto indray amin'ity taona ity. Izay isaorantsika aloha iny ny ministera fanabeazam-pirenena fa tena manohana izy ireo amin'iny fa nefa tsaratsara kokoa izy raha ohatra ka hoe mba misitraka an'izay daholo. Hatria tena lasa excuse ho an'ny ray aman-dreny mpianatra ilay hoe tsy misakafo ilay zaza dia tsy alefa any an-tsekoly. Izay ny fotony ihany koa dia efa manao ny ezaka ihany manao izay tratra amin'ny mpiara-miasa mba ahafahana manome sakafo ho an'ireo mpianatra ireo. Izay angamba Sonia. Anambiko kely amin'izay izay indrindra mantsy no mahatonga an'ilay fanairana raha ohatra isika ka nisafidy ny hoe hanao raha tety andro mampianatra ny zaza ao amin'ny maintso ahatra dia izay ilay teneniko hoe fepetra fanohanana azy ny fampisakafoana an-tsekoly. Ny teny fampisakafoana an-tsekoly no chef théâtre ry zareo.
Fa io indrindra ny olana satria rehefa nidina tany amin'ny sekoly tany amin'ny faritra zay de nahita fitarainana ihany koa ny fahasarotan'ireo atota taratasy sy ny dingana rehetra tao azahoana le cantine scolaire. De na ohatra aza no faritana ny isa efa hisitraka ny cantine scolaire io maro ny sekoly tsy nahavita, tsy nahafeno noho ny fotoana fohy, noho ny dingana tsy maintsy atao, hoe tsy maintsy mpamatsy eny an-toerana, ny fomba fandoavam-bola an'le mpamatsy na ny fournisseur ihany koa amina vivra nefa mbola olana de dika zany tsy sarona, tsy voarakotra cantine scolaire. Misy ny ezaka fa tsy voarakotra cantine scolaire ny sekoly rehetra na any amin'ireo sekoly any amin'ny faritra tena sahirana de zay no hoe tsy maintsy misafidy zany isika e. Na isika mahavita ny fepetra rehetra hitazonana hoe n'inona zavatra miseho ny loza ara-boajanahary hiseho de vitantsika ny mitazona ny fianarana na isika misafidy hoe andao ary akisaka ny tetiandro. Fa raha ohatra hoe atao io tetiandro io tsisy fepetra fandraisana tanana de ny zaza malagasy mandoa ny vidin'izay ary manjary firenena iray manontolo mihitsy raha teo satria raha ny zaza malagasy ao anatin'ny 2-3 taona ange ny lesoka ny fari-pahaizana tonga de ireo olona rehetra ireo no mpitondra sy tompon'andraikitra ao aoriana de tonga de firenena mihitsy zany no hitontona izay fotoana izay. Raha izay resadresaka ny fanaovantsika izay de somary ohatran'ny hoe ny lesoka tamin'ilay tetezandrom-pampianarana moa zany tena hoe voaresaka tato anatin'izao ady hevitra izao. Tsy azontsika hodinatsita ny zavatra nisy teto amin'ny firenena tamin'iny taona lasa iny nisy ny hetsika no resahana ihany koa ny tontolon'ny fampianarana tao anatin'izay. Voaresaka foana ilay hoe fanavaozana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay fanavaozana izay inona ary no mety hoe andrasany nareo mpisehatra amin'ny fanabeazana indrindra amin'izay hoe fanavaozana ny tetezandrom-pampianarana izay satria azo lazaina hoe fanararoatra ihany koa angamba ny toe-java misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ho anay ato amin'ny firaisamonim-pirenena de tsotra. Ny PSE, plan sectoriel de l'éducation de efa lany daty. Efa roa taona tsika nandefa ny fampianarana ao amin'ny ministera anankitelo mihitsy tsy nisy an'izay plan sectoriel izay. Tao anatin'ny revue farany teo moa de efa noraisina ho lohahevitra notiniana tao ny vinavina hamaritra ny plan sectoriel izay anarany moa zany. Iantsoana azy manaraka hitantanana ny fampianarana eto Madagasikara. Ao anatin'izay indrindra no hitanay fanararoatra sy fotoana tena hanaovana alohabarian-jaha sy fandiniana tsy hoe ny mpiandraikitra ny fampianarana ihany fa ny ministera ihany hafa rehetra na ny teti-bola na ireo ministera hafa ihany koa ohatra hoe ny dopam-bolena satria mpamboly ny malagasy be da be, ny ministera hafa rehetra iarahan-jinika hoe aiza marina no tena hety ho amin'ny Madagasikara. Ny tena andrandrainay zany de hoe hisy tetiandrom-pampianarana voafaritra mazava, mitoetra tsara, tsy miovaova, na miova aza fa mihatsara hatrany hatrany ho apetraka ho faritana ao amin'izay plan sectoriel manaraka. Ny tompoko hanampiako an'ireny namana ato de marina be izay. Taona ny fanovana sy fanavaozana isika izao de tsy hoe hanararoatra sanatria fa nefa ihany koa tsy afaka hikipy maso tsika ka ho de tsy hita ny fahasarotana eo amin'ny fanabeazana. Izay marina be ny teny namana teo hoe tokony hitondra rivo-baovao, zavatra vaovao indray ary hisy débat iray iraisana amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny ministera voakasika amin'ity zavatra ity. Hoy ilay fomba fitenenana nataon'olona zay hoe ao amin'ny fanabeazana ozy no ivoahan'ny olo manga amin'ny firenena.
ataoko ngamba fa isika rehetra ireto de nandihy fianarana ary mpampianatra avokoa no nampianatra antsika ka iangaviana raha misy azo atao ao anatin'ity fanabeazana ity de mba hijerena manokana io fandaharana io, tetiandrim-pampianarana io zany mba ho alamintsika araka ny tokony ho izy. Maromaritra iraisana ihany koa nefa fa tsy sanatria hoe ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena irery no hiteny na hoe ny ministeran'ny any amin'ny fambolena irery satria hoe toy izao no izy amin'ity zavatra ity, fa débat anankiray iarahana hijerena hoe aiza ho aiza ny hitondrantsika ny fanabeazana eto Madagasikara. Manarak'izay ihany koa araka ny voatenin'ny namana teo hoe tokony hisy ilay fanovana, ilay PSE moa zany efa nandritra ny 2 taona no efa vonona tao, marina ny teniny hoe efa lany daty ary izy ity ka ngamba mananteny izahay ao aorian'izao zavatra izao, aorian'ity émission ity mba hoe ahazo valiny, afa-po hoe inona marina no ataontsika ahafahantsika zany mameno ny ora ianaran'ny zaza, ahafahantsika manana kalitao tsaratsara kokoa mihoatra ny efa hatramin'izay. Rehefa miresaka ity tetiandro-pampianarana ity moa zany tsika de matetika ny avy amin'ny fanjakana sy ny firaisamonim-pirenena no tena eny ny feony fa ianareo ve efa naka ny hevitry ny avy amin'ny sekoly tsy miankina ihany koa ao anatin'izay satria mety hoe manana ny heviny ihany koa izy ireo. Ny tompoko mahakasika ny eny amin'ny sekoly tsy miankina indray de satria izy ireo de mitambatra ary miankina ao anatin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Na sekoly tsy miankina zany izy de ao anatin'ny corps humain foana. Zay mampa hoe corps enseignant iray ihany. Dikan'izay rehefa mamoaka tetiandro fampianarana ny ministera dia na ny miankina na ny tsy miankina de tokony ankasitraka sy hanaraka izay daholo. Ny feoeno ngambany ety anifotony de tsy mbola nisy hoe école tsy miankina ka hoe nandany tetiandro navoaka. Fa izay tetiandro navoaka teo de nankasitrahanay eny ifotony foana na ho an'ny miankina io na ho an'ny tsy miankina. Fa ao anatin'izay raha ohatra zao hoe misy zavatra tapaka, misy karazana sekoly sasany indraindray tô tsy manaraka an'ilay izy raha ohatra zany hoe resakantsika teo hoe cyclone hoe mianatra ny mpianatra, misy sekoly sasany anefa mbola mandefa ny mpianatra hoe ny anay mianatra. Sekolim-pinoana moa zany izy io matetika de ny zavatra toy ireny ve mety hoe misy tokony ho fanazavana entina ao anatin'izay maninona izy ireo no afaka manao an'izay. Eny tompoko, mahakasika ny hoe sekoly tsy miankina tsy manaraka ny lamina mipetraka. Raha ny tokony ho izy de misy foana ny naoty avy any amin'ny ministera mampitsahatra ny andro fianarana rehefa misy ny loza voajanahary ary efa apetraka eny fotony kosa hoe ity ny naoty efa zaraina ho an'ny sekoly tsirairay avy ka ao anatin'izay raha misy ny mandika lalàna dia izy irery ihany no premier responsable, tompon'andraikitra voalohany amin'ny zavatra mety hitranga ao anatin'ilay établissement izay mbola mandika ilay naoty efa navoaka taminy. Manana nampiana izay ilay skôra. Ao anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena de misy fitaliavana anankiray, direction anankiray mikasika ny asa mandrindra mikasika ny fampianarana tsy miankina. Arak'izany ny fandraisana ny fepetra rehetra de mifampiankina ao anaty rafitra anankiray na système anankiray. Ny safidy ny fampianarana tsy miankina hiditra ao anatin'ny rafitra anankiray. Ny teny eny hoe misy sekoly hafa de misy sekoly samy tsy miankina fa misy manaraka misy tsy manankina tsy manaraka. Zavatra tokony arahana mametraka kosa de hoe misy ny fenitra iraisana satria fitoviana ny ao anatin'ny firenena iray de rehefa nisafidy ny ankina sy hiditra ao anatin'ilay rafim-pampianarana de tokony hitovy foana. Fa raha ohatra ka tsy
tsy mitovy hevitra amin'iny izy de tokony fandresy lahatra aloha araky ny sosi-kevitra nomena teo hoe mila fotoana anaovana lobarian-dasy, anaovana dinika, anaovana hevitra hijerena ny mahamety azy. Eo daholo zany ny zava-misy rehetra raisina any amin'ny resaka teknika mpampianarana, ny fahaiza-manao zany hoe voka-pikarohana hoe aiza no mety ary ny zavatra iainan'ny tena misehatra ireo rehetrarehetra ny antoko kevitra rehetra miankina no miara-mamaritra azy amin'izay fotoana izay na inona hita hoe mbola lesoka tokony harenina fa ny fitoviana kosa rehefa hoe didim-panjakana no mamoaka de tokony miara-manaraka an'iny satria ny fiarovana ny zaza ihany koa de zavatra tsy azo atao ambanin-javatra. Ekena hoe mety manana manatombo ireo ray aman-dreny hiarovana na hoe hamezana fiarovana manatombo ho an'ireo zaza ohatra hoe manatitra, hamaky fa na izany na tsy izany iarahantsika malala fa ny toetrandro, ny zava-misy de iainan'ny zaza malagasy rehetra de tokony hanaraka ny lalàna fa tena ambonin'izay rehetrarehetra izay isika raha mampianatra de mampianatra ho an'ny fiarahamonina de tokony zany any an-tsekoly sahady le zaza de efa tsy zarina amin'izany hoe tsy manaraka ny fitsipika ifampifehezana satria manjary miako any amin'ny fiainana na any amin'ny tontolon'ny asa na any amin'ny tontolo rehefa tompony andraikitra izy izany fitaizana sy fibeazana azony izany. Lasomary voasintsika resaka kely indray ihany mahakasika ny tetiandro ny fanadinam-panjakana ho amin'ity taona 2024 ity. Vaovao niparitaka moa izy iny raha antsika nahita fa efa nivoaka ilay tetiandro de efa nisy hoe ao aorianan'ny volana Jona vao mandeha avokoa ireo fanadinam-panjakana. Avy eo indray moa zany novaina izay zavatra izay inona tompoko no azo ambara ao anatin'ireny toe-javatra tahaka ireny satria de tena niteraka resabe tokoa indrindra moa fa teny anivon'ny tambazotra sosialy izay zavatra izay. Maliko azy ny manao zavatra moa tsy mora. Hita tao anatin'ilay izy angamba hoe misy ilay fanovana tiana natao. Nefa rehefa tena mijery an'io zay satria lasa niparitaka loatra io resaka io tamin'ity volana janoary ity eraky ny tambazotra serasera rehetra hoe fa maninona ny CEP 6e no atao 21 juillet izay 21 juillet 2026 zany hoe ilay zaza efa midanina mitsahatra eo amin'ny 25 juin zany hoe manana iray volana io zaza io andehanana eny fiarahamonina eny. Ny tianay apetraka hoe ao anatin'ny calendrier scolaire efa voafaritra hatramin'izay de 2 à 3 jours avant ny examen ny zaza no mitsahatra manao fanomana-teny izy amin'iny karakara izay zavatra tokony ho hitany. Mbola hita ihany ny lesoka fa misy zaza na nampanaovanao révision tsara ary de mbola tsy mahatafavoaka ihany. Tsy afaka hoy isika rehefa tonga amin'ny valim-panadinana ka maika moa ve fa omentsika ray volana be zao izy ataoko angamba fa ilay zavatra rehetra azo tao anatin'ny ray volana atao anatin'ny herintaona azafady de ho very ao anatin'ilay ray volana. De maro ny fanehoan-kevitra tao anatin'izay. Hoy teny am-pandohana hoe fanovana angamba ilay tiana nentina fa nefa tokony ihany misy foana ilay hoe hifampiresahana ao anatin'ilay izy hoe manampisehatra ny fotony satria ao aorianan'ny fanadinana dia tsy hoe vita fotsiny fanadinana de zay fa mbola misy ny atao hoe transcription izay ilaina fotoana lavalava ahafahana mamoaka an'io io ary tsy manana droit à l'erreur mihitsy zany satria ho avin'ilay zaza no volavolaina ao anatin'io. Raha ohatra zany maika enjikenjehana ity zavatra ity de mety hisy note diso mety hisy erreur ngeza be ao izay tsy voarina nefa ny ho avin'io zaza io mihitsy no voakasika izay zavatra izay. De raha mijery zahay
21 juillet 2026 ny CPE dia 27 sady ny BEC. Dia tsy ampy ny fotoana. Dia isaorana manokana ny ao amin'ny ministera fanabeazam-pirenena satria mihaino izy ireo. Mihaino izy dia namoaka ilay calendrier scolaire vaovao, calendrier des examens vaovao ataony 9 Jona ny CPE ary ny 9 Jolay ka hatramin'ny 9 Jolay ny BEPC ary ny baccalauréat ny 20 Jolay hatramin'ny 14 Jolay. Aorian'izay koa misy ny baccalauréat teknika ataony 20 Jolay, ny tapany voalohany 20 Jolay hatramin'ny 14 Jolay ary ny tapany faharoa 17 Jolay hatramin'ny 30 Jolay. Toy izay ilay calendrier des examens vaovao. Mino izahay fa tsy hampisy korotana intsony eo amin'ny tambazotra-tserasera ity zavatra ity satria efa namaly ny antso ny feon'ny mpanabe sy ny fiarahamonina rehetra indrindra tao amin'ny fiarahamonina ny pirenena ny tao amin'ny ministera fanabeazam-pirenena dia tsara ihany no fampiaina satria ao no ahitantsika ny vahaolana maharitra hanatsarantsika ity fanabeazana ity. Marina sady feno efa voalaza sy fanazavana teo. Ny ampy ny any anampiako azy angamba dia eo amin'ilay tolo-kevitra avy hatrany amin'ilay hoe aleo tonga dia faritana mihitsy ilay izy. Amin'izay fotoana izay isika dia ny fomba fanarenana ny lesoka sy ny banga hanenjehana izay tapaka no jerena fa tsy mieritreritra be ilay izy satria araka ny nazavako tany am-piandohana ange ny zaza na ny mpampianatra efa manana fiomanana sy fivononana atao izy any am-piandohanany sy tao-tsekoly mihitsy. Raha iresakantsika mpampianatra efa manana fitsinjarana izy ao anatin'ny fandaharam-pianarana hoe reto fitaiko hatreto, reto fitaiko hatreto. Toy izay koa ny mpianatra manana ny ezaka ataony izy hoe raha teto lesoka eto manarina atratrarany an'ilay datim-panadinana. Raha vao miovaova io izany dia efa misy akon'izay. Dia andeha ataontsika hoe na tonga an'ilay fiovana nisy moa izany tany am-piandohan'ny tao-tsekoly hitantsika ny arahana lalà hoe nisy an'iny fahatapahana iny. Ao ihany koa ny fahavononana anova hoe hanatratra ny ora. Ao ihany koa ny fiovana ihany koa teo amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Izay rehetrarehetra izay fa ny tonga dia sosokevitra fanatsarana fotsiny rehefa apetraka ny drafitr'asa anankiray, ny teti-pivoara na ny plan, rehefa mazava tsara io dia ary izay moa izany tonga dia rarotiny eto ny anisan'ny adisisika ataonay ato amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe rehefa manao plan farafahakeliny alao 10 taona. Dia tonga dia manana vina lavitra izany. Amin'izay fotoana izay koa isika mahatsapa tena hoe tsy isaiky ny misy fiovana dia samy ametraka dian-tanana kely daholo. Fa na ireo mpampianatra ireo aza ange mijaly. Androany aloha hafa ny approche am-pianarana dia aveo indray dia hafa dia aveo indray averina amin'ilay teo aloha dia aveo indray izy rehetrarehetra. Fa rehefa manana an'izay plan izay tsika dia manana vision dia izay tonga eo na iza afaka misolo fa samy tonga dia manaiky fotsiny hoe iny marina no viana iraisana fampianarana toy iny, zaza ohatran'inona no volavolaina. Dia amin'izay fotoana izay fitaovana entina manatratra an'izay ilay tetiandro mpampianarana apetraka hoe izao izany ny tetiandro mety dia tsy misy ampipotsony hoe tetiandrony ihany ity fa aleo ny tetiandroko natao. Tsy mipetraka amin'izany intsony ilay izy rehefa mipetraka hoe tiany viana namaritana an'io dia ity no antom-pisian'io plan sectoriel io dia ity ny zavatra tiantsika hotratrarina dia n'iza tonga eo dia miara-manatratra an'iny. Raha iresaka eo anivon'ny iraisam-pirenentsika ny viana napetraka ange 34 raha miresaka ny EDD4 isika hoe hotratrarina ao anatin'ny 34 24 tsika izao efa taona sisa ny ananantsika. Madagasikara tena mbola alavitra
De eo zany no tiana apetraka hoe rehefa tena fotoanan-dosy lobary an-dasy anankiray zany, ao ny tsy miankina, ao ny fampianarana ambony, ao ny fampianarana teknika, ao ny fanabeazam-pirenena, ao ny antoko ny mpiantsehatra rehetra, mamolavola an'io tetikasa sy teti-andro sy ny plan anankiray de am'izay fotoana izay tsy ovaovaina intsony le izy, zay tonga eo manatratra an'iny de am'izay tsika rehefa tonga amin'ny fanombanana ny ODD de tsy anisan'le taraiky be hoe amin'ny vina rehetrarehetra napetraka anankiray ihany ny tratra na anankiroa ihany ny tratra, fa mba afaka mifampitaha amin'ny firenena rehetra hoe Madagasikara faravaratsiny mba nahatratra ny 5.7 isan-jato. Efa taona, efa kely sisa fa efa taona mbola anosehanay an'izay fomba fijery zay zany hoe apetraka ny ambo-po fa tena hijery ny soa, ametraka laharam-pahamehana ny fahafahan'ny sitraky ireo zaza malagasy mpivolavolaing'ireo tsika mba tsy hoe mbola hiverina any amin'ny 34 de mbola anisany ho tenena ihany hoe eto Madagasikara hoe pauvreté d'apprentissage, eo ihany koa ny fahafahan-mpampianatra miofana, zany rehetrarehetra zany voafaritry ny calendrier scolaire atao. Voaresaka foana moa tena hoe PSE lany daty efa roa taona zay. Ina moa zany mbola sakana tsy mampipetraka anazy io am'izao fotoana izao? Mansakana tsy mampipetraka azy fahavononana aloha voalohany misy ihany koa ny enti-manana ilaina mametraka an'izany misy ny fanombanana ny nanatanterahana ny teo aloha, hatraiza no vita, hatraiza no tsy vita, inona ny lesoka, inona no mila renina, zay rehetrarehetra zay de mila ihany koa jerena avokoa ireo rehetrarehetra ireo zany mbola tsy nahafahantsika handroso. Arak'izay rehefa hiroso an'io famaritana an'io plan sectoriel io tsika, hiresaka momba ny teti-androm-pampianarana fa hiresaka momba ny fandaharam-pianarana na ny programa ihany koa. Ao anatin'io programa io ireo anankiroa ireo de mifamatotra satria arakaraky ny habetsahan'ny antotam-pahaizana sy fahalalana ho ampitaina ao anatin'ny programa no hamaritana ny teti-andro de rehefa vita soamantsara zany zay de zay vao miroso amin'ny fanatanterahana. Inona no mbola tsy nahatanteraka azy satria isika mbola tsy nahavita nanombana ny plan sectoriel teo aloha hoe hatraiza ny vita, hatraiza ny fanombanana, inona ny lesoka tokony ho harenina tao. Eo ihany koa ny fandinihana hoe ohatran'ny famolavolana zany ao aorianan'izay fanombanana izay vao hiroso amin'ny famolavolana. Ary fahatelo farany izay zavatra lehibe mila teti-bola lehibe mamaritra sy mamoaka an'io plan sectoriel io. Mamaripatrana ny fandaharana isika tompon-kilasy tompon-kivavy. Fandaharana moa zay izay niresahantsika mahakasika ny fandaharam-pampianarana. Fandaharana izay niresahantsika ny teti-androm-pampianarana. Ety am-pamaranana tsara angamba raha hofitintsika kely izay voaresaka izay sy ny hoe inona aby ara zany ireo vahaolana entin'ny avy eo anivon'ny ZAP sy ny firaisamonim-pirenena ihany koa mahakasika izay hoe fanavaozana ny teti-androm-pampianarana izay. Arak'ilay efa nolazaiko teny am-piandohana hoe ho an'ilay teti-androm-pampianarana iainantsika amin'izao ty de hita hoe somary mananina ny sarotra ny ahafahantsika mahazo ilay 5.700 ora ao anatin'ny taona iray. Manarak'izay hoy teny am-piandohana hoe raha toa ka mbola tsy miroso amin'ilay PSE ihany isika, nisy ilay teti-andro taloha izay natao trimestriel, iny angamba no ahazahoana bebe kokoa résultat eo anivon'ny fampianarana satria efa nataoko teny am-pandohana ihany ilay probabilité kely hoe raha manapaka 2 volana zany ilay zaza de 2 volana no ahafahana anadinana azy ao anatin'ilay hoe examen bimestriel. Iny zany no hijerena an'ilay tahan'ny fampianarana voarainy. Nefa isika raha ohatra ka manao azy ho trimestriel
de mety hoe mbola mba nisy roa volana tao ahafahantsika mijery hoe aiza ho aiza ilay mpianatra iray aiza ho aiza ny niveau d'étude-any. Manarak'izay ho any ampisehatra eny fotony de manantena ny hanovana ilay tetiandro mpampianarana ity ialana amin'ilay fahavaratra sy ilay maitsoahitra izay efa nazavaiko teny am-piandohana ny antony. Izany hoe maro ary ambony kokoa ny riskana abandon scolaire ao anatin'io période-ny maitsoahitra io. Manarak'izay ihany koa angamba tsy voateniteny am-piandohana ny hoe fiofanan'ireo mpampianatra. Efa misy ihany ireo journée pédagogique natokana ho an'ny mpampianatra. Efa mitsinjara izy io in-3 na in-4 ao anatin'ny taona iray. Izany hoe manana fotoana tsara ny mpampianatra andraisany fiofanana ao anatin'ilay taom-pianarana. Iny angamba tsy ilantsika fanovana fa rehefa mandeha ny tetiandro vaovao dia atsofoka ihany ao anatin'ny tetiandro mpampianarana vaovao iny. Toy izay ihany koa ilay date d'examen antsika niresahana teo hoe rehefa misy ny rentrée administrative dia efa tonga dia apetraka daholo hoe eto ny datin'ilay examen ahafahana miomana. Marina be ilay teny namantsika avy ato amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe ahoana no hanomanana an'ilay zaza ny sainy fa hiatrika fanadinana izy dia efa mila fantany teny aloha hoe ity ny fanadinana ao ataoko amin'ity daty ity no hanatanteraka azy. Toy izay ihany koa ny ray aman-dreny afaka miomana tsara rehefa mahafantatra an'ilay datim-panadinana ao anatin'ilay tetiandro mpampianarana. Ny aty am-pamaranana angamba dia tsikotsindriana kely foana ilay hoe nisy ilay teti-bola entina izany manatanteraka. Misy moa izany ireo ilay fanampiana ho an'ny sekoly. Mikasa école io. Marina be ny tenintsika teo hoe efa mandeha ny fampianarana vao mivoaka izy io. Fa raha ohatra ka hirosy ihany isika amin'ny fanovana ilay tetiandro fampianarana dia lasa any amin'ny début d'année scolaire izany ny fivoahan'io teti-bola ho an'ny sekoly io. Dia tsika hanatsarana daholo izany fotoanan'ny fanavaozana isika izao dia mino fa misy raisina ao anatin'izay débat fohifohy sy tsotsotra izay misy hojerena ihany koa, misy hodinidinihana. Dia mino izahay fa hisy valiny mahafa-po hipaka aty amin'ny fanabeazana indrindra ho an'ny fampiakarana ny kalitaom-pampianaran'ny zaza malagasy izany zavatra rehetra izany. Tsotra fepetra ametrahana hoe tetiandro mpampianarana toy inona no ilaina ampiharana eto Madagasikara. Ny fepetra mila jerena ny ora ahafahana mianatra mahavitsy ny zaza manapatapaka. Vanim-potoana mahavitsy ny zaza manapatapaka no ampifanandrifiana amin'ny fotoana ianarana. Raha avadika dia hoe mandritra amin'ny fotoana mahabetsaka ny fanapatapahan'ny zaza no atao ny fiatoana. Ampifanandrifiana amin'ny fotoana mampivoaka ny teti-bola ny fiandohan'ny taon-tsekoly mba tsy mafy ireo vesatra zakain'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Ary ankoatra izay ihany koa jerena ny fifanandrifian'ny rafitra ny ambaratonga fototra sy ny ambaratonga ambony na ny eny amin'ny anjerimanontolo mba tsy hisy fotoana iray avery ny zaza fa hoe afaka manohy avy hatrany miditra any amin'ny anjerimanontolo izy raha vao afaka ny fanadinana mba tsy hisy izany elanelana satria hatreto isika dia mbola mahita foana hoe ngeza be mihitsy ny antontanisa aty amin'ny fototra, aty amin'ny ambaratonga voalohany dia tena kely fotsiny sisa no tonga any amin'ny ambaratonga ambony. Mbola izay aloha no sary avoakan'ny antontanisa eto Madagasikara. Dia ankoatr'izay ny any amin'ny fampianarana sy fampiofanana dia ohatran'ny hoe zavatra mandeha ilany fotsiny dia ireo tetiandron'ireo
sekitera anankitelo misahana amin'ny fanabeazandreo ihany koa. De mila mpifanandrofiana sy atao mifanohaka tsara mba ahafahan'ny fitohizan'ny fianarana sy ny fandratona fahalalana irindra. Amin'izay fotoan'izay tsika vao afaka mamokatra hoe olom-pirenena tsara hofana sy ampy fahaizana hiditra amin'ny maha olom-pirenena azy marina. De izay tolo-kevitra izay ihany koa no entintsika hanamaranana ny fandaharana ho amin'ny androany. Raha mbola misy moa afatra ho an'ny mpiainatsika, ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra, ny mpianatra ihany koa ao anatin'izao fandaharana izao de fotoanana izao. Ny afatra ampita amin'ny mpiainatsika zany fanentanana. Ny lohahevitra ohatr'izao matetika de ohatran'ny hoe mipetraka ho hiarana ny ray aman-dreny eny anivon'ny fefy na ny mpianatra aza. De tsara kokoa manolo-kevitra amin'ny fotoana mamety azy noho ny hoe mahatsiaro tena ho voamavy na mipetraka ho victime any amin'ny fotoana taraiky. De amin'izao fotoana izao zany tolo-kevitra no nanaovana an'ity fandaharana ity fa fotoana ihany koa ahafahantsika amin'ny fikambanana isan-karazany, amin'ny sehatra isan-karazany manao an'izay fandinihana hoe manome an'izay tolo-kevitra izay hoe tohizina marina no mahasoa sy mahatsara indrindra ho an'ny mpianatra. Ny mpianatra malagasy matetika araka ilay rahana hoe mandàna ireo mianatra raikizy, efa tanora ry izy, mbola tsy mahatsapa tena ihany hoe tompony andraikitra fa mieritreritra ho haka ny toerana hoe hiarana, zahay ampianarina. Tsy ampianarina ianareo fa tena mamolavola tena sahady ho tompony andraikitra. De fotoana izao amin'ny alalan'izao ady-hevitra izao andeha amin'ny tambazotra serasera ity ady-hevitra ity, anehoana ireo hevitra ao anatin'ny taria na ao anatin'ny commentaire mikasika an'izay fifanankalozana teto izay. Mankasitraka. Teny kely angamba avy aty amiko hoe rehefa misy ilay tetiandro mpampianarana vaovao de aleo matetika moa zany misy foana ny fiofanana mialohan'ny fampiarana. Zay zavatra izay zany tena takinay ety fotony Ramety mba ho mpampianatra voahofana mifanaraka amin'ilay programme scolaire na les PS vaovao, les PSE zany no mba hampita an'ilay izy any an-dakilasy. Fa tsy sanatria hoe omena fotsiny ilay izy atao tery vaimanta rehefa avy eo nefa de hita fa midina na mitotongana ihany ny resultat-tsika. Manarak'izay angamba de anaty tambazotra serasera afaka maneho hevitra ny olom-pirenena tsirairay avy indrindra ny mpampianatra. Fa kosa maro ny hevitra nomenay teto de ianareo no afaka mijery hoe mety ve inona no mety inona no tsy mety inona no lesoka ahafahantsika manavotra mampiakatra avo ny fanabeazana eto Madagasikara. De manarak'izay mitodika manokana izahay amin'ny tompon'andraikitra rehetra sy ireo mpiara-miasa mpanohana amin'ny resaka fanohanana ny mpianatra indrindra ny eny anivon'ny EPP sy ny CEG eny mbola maro ny tena manana somary tsy mbola arifenitra na amina trano na fampisakafoanana na isana mpampianatra na amin'ny dabilio enti-manana rehetra entina tana an'ilay fampianarana de raisinay an-tanan-droa izany rehetra izany efa misy hatrany ny ezaka ataon'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ny resaka table banc ny fanampiana ny sekoly na ny KS-école fa mbola raisinay ihany koa ho an'izay rehetra manolo-tanana eny amin'ny fampianarana eny ifotony eny. Ankasitrahana feona ihany koa ireo vahiny nasaina tamin'ity fandaharana androan'ity Madame Onja chef Zapy avy any Anteroka, eo ihany koa Madame Fara avy amin'ny tetika Saskor. Ianareo mpanaraka ny fandaharana ihany koa de hisaorana feno ary mametraka ny veloma mandra firesaka izahay ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.